Faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray amin'izao tolakandro zao. Araka ny titre izay efa nalefako io dia hiresaka momba ny fisondrotan-karama izay noresahana nandritra ny herinandro ity isika, dia ho azavaiko aminareo eto hoe ahoana marina moa izany ny fandehany iza no andoha inona, aiza no alona inona, dia ahoana ny tohiny. Ialako tsiny sahady ho an'ireo izay tsy nahazo invitation fa mety tsy afaka handefa be dia be fa somary maimaika tsika androany, dia izay tratrako eto ihany aloha izany no andefasako, dia isika indray samy mi-invité izay namantsika tsirairay avy. Izay ny hanaovantsika azy dia samy manao partage ihany koa, dia amin'izay betsabetsaka ny mahazo invitation avy hatrany. Miarahaba daholo coucou. Zay ary fahanomboka tsika. Tsy manina fa miditra tsikelikely eo ny sasany dia tena mbola ilako tsiny aloha izay tsy nahazo invitation fa somary maika kely androany. Araka ny teneko teo dia resaka fisondrotan-karama no nalaza tamin'ity herinandro ity, satria tamin'ny fetin'ny asa izay natao tamin'ny 1er mai alahady teo dia nilaza Andriamatoa Andry Rajoelina fa hiakatra 520 isan-jato ny karaman'ny mpiasam-panjakana izay manana catégorie 1 à 2, 1 à 3, nasolova sao dia diso 1 à 2, dia ny 3 à 8 13%, catégorie 9 7% ary catégorie 10 sy ny miakatra misy les classes exceptionnelles 5%, ary ny karama farany ambany ho an'ny secteur privé dia 250 000 ariary. Ny vokatr'izay ny mahatonga an'izay aloha dia azavaiko amintsika fa araka ny fifampiresahana izay nataon'ny fanjakana tany Washington farany teo dia satria ny mpamatsy vola FMI sy Banque mondiale dia miantoka ny 70 isan-jato ny teti-bola mpanjakana, ny budget mpanjakana, dia anisan' izany ny aide isan-karazany izay alefan'izy ireo dia nahazo fanontaniana izany ny fanjakana malagasy hoe nahoana no tsy nisy appui na kely akory ara ho an'ny mpiasa, ho an'ny mpiasa malagasy tsy nisy social, tsy nisy fanampiana, dia izany hoe karazana pression avy any amin'ny mpamatsy vola no tsy maintsy nampiakarana an'io karama io. Ary tsy dia tena nanana safidy izany ny fanjakana. Eo amin'ilay tsy manana safidy izy dia eo amin'izay miditra ilay hoe inona ty atao, ahoana ny fomba ipehana azy. Ny eo amin'ilay mpiasam-panjakana aloha izany dia efa hitantsika fa efa manana problème goavana ny fanjakana andoavana ny karama mpiasam-panjakana. Efa misy karazana mpiasam-panjakana maromaro, ny ECD, ny PAT, personnel administratif eny amin'ny université, nangalety personnel administratif et technique eny amin'ny université, ny ECD, ny paramed, ireo bénévole izay ny recrutena hiady amin'ny Covid tsy mbola misy payé. Ireo tena mpiasam-panjakana dia ho atomboka ny zareo tsikelikely izao any amin'ilay tsy dia be menmenina indrindra no ho ataony tarandray dia ny mpampianatra, dokotera, dia tsy haiko iza daholo le agent de l'administration tsy dia tena ilainy zareo ireny, dia any amin'ny finance no ataony farandrindra, satria raha vao ireo no menmenina voalohany dia bloqué zareo dia any zany tsy sahany. Any amin'ny fitsarana koa mety tsy ho sahany satria raha amin'ny fitsarana izy no andehana taraiky amin'io dia mety hivadika aminazy io fitsarana izay anterany io. Fa hatreto aloha izany dia ny retraité milahatra, ny mpianatra bourse milahatra, ny ECD milahatra, ny mpiasa madinika
milahatra sady tarany volany. Rehefa hiakatra zany ity karama ity vola inona no andoavan'ny fanjakana an'io satria misy tsy faiza mitantana goavana ao a Madagasikara, zany hoe misy mauvaise gouvernance ataontsika hoe chronique ao amin'ny fitantanana ny volam-panjakana. Izay mauvaise gouvernance zay dia mbola naseho atsika tamin'ny fomba fampidipidirana ny findramandramana vola sy fampiasana ny vola zay any amin'ireo orinasa ataontsika hoe orinasa mpanjakana zay mampidi-bola. Anisan'izany ny CNAPS. Averintsika foana satria dia mbola tsy avelantsika mihitsy CNAPS io raha tsy apetraka ry zareo hiasa sy anao ny tena asany amin'ny vola zay raisiny. Inona zavatra mitranga? Eto aloha zany tsy haiko hoe inona ny plan any fanjakana andoavana andreo vola lazainy hoe apekarana ny karamam-panjakan'ireo. Fa ny zavatra misy dia amin'izao tsika amin'ny teny izao dia notenenina ny mpampiasa rehetra amin'ny sehatra tsy miankina andoha ny cotisation patronale sy ny cotisation salarié. Io cotisation patronale io aloha isaky ny 3 volana. Ny cotisation ny mpiasa 1% alaina amin'ny karamam-piasa dia alohany isam-bolana. Fa arotsaka directement any amin'ny CNAPS io, zany hoe ny mpampiasa mandrotsaka an'io directement any amin'ny CNAPS. Amin'izao zany dia misy ordre verbal lohatreto milaza hoe arotsaka any amin'ny trésor public ireo cotisation CNAPS ireo zay charge patronale sy cotisation des salariés. Amin'ny fomba ahoana moa zany no hoe arotsaka any amin'ny fanjakana ny vola tokony ampiasain'ny CNAPS anaovany prestation. Iverenantsika izay rehefa avy eo. Fa mbola miampy ozy izy ny ministry ny vola hoe rehefa nolazaina fa hoasonitra 250 000 ariary ny karamany farany ambany, karamam-piasa farany ambany dia izao zany ozy izy no nahitanay vahaolana ary dia tena mahomby fahitany an'ilay izy. Ny mpampiasa zany zao dia mandrotsaka an'io vola io any amin'ny trésor public. Avy eo ny CNAPS mi-avancé an'le 30 000 ariary satria menimenina zany ny mpampiasa hoe tsy zakanay zany 50 000 ariary indray mipoaka zao tampotampoka zany fa 20 000 ihany ny zakanay, kanefa efa voalaza fa 50 000 no fiakaran'ny karama farany ambany dia ozy izy hoe ny 30 000 zany ny CNAPS no andoha azy. Araky ny teneniko hoe ny CNAPS zany dia vasalehany ty fitondrana ty. Rehefa misy vola ilana dia ao amin'ny CNAPS maka. Mila andohan'izany 30 000 ariary fampiakarana ny karama ny sehatra tsy miankina ao amin'ny CNAPS maka. Dia rehefa avy eo asaina arotsakitsika ty amin'ny trésor ny vola tokony alohan'ny mpampiasa ao amin'ny CNAPS dia subventionner-tsika ny CNAPS. Voalohany indrindra aloha raha adinony Madame le ministre des Finances dia io cotisation patronale sy io cotisation salarié io ireo no vola miditra ao amin'ny caisse nationale de prévoyance sociale natao hoe CNAPS ahafahany mandoa ireo prestation rehetrarehetra izay tokony andreketany dia manomboka ao amin'ny pension de retraite, ny pension ho an'ny ayant droit, misy ny prestation familiale, misy ny prestation an'ny mère bénéficiaire, misy ny rente, accident de travail, ary misy ny aide au chômage sy ny aide aux vulnérables zay kelikely kokoa zany tany. Fa indrindra ireo rubrique ny tany secteur pension de retraite, aide prestation familiale, volan-jaza, rente ny
accidentelle sy ny pension ny ayant droit ny retraité reo inona zany no eritreretinareo andoavan'ny CNAPS an'io raha ity charge patronale ty ampidirina any amin'ny fanjakana de ianareo ve zany mieritreritra hoe le vola ampidirinao amin'ny fanjakana satria nareo mila vola tampoka zany angamba ny aperikarana le 25% sy le 5% de catégorie 1 jusqu'à catégorie 10 en fanjakana de ndraso aloha le volany privé iny ampidiritsika ato en vertu ny unité de deniers publics de le vola miditra ao iny tsy afaka atao ino moa zany tsy afaka atokana hoe tianaovana zao fa miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana iny de mba manana trésorerie kely tsika apekarantsika ny vola mpanjakana mpiasa mpanjakana zay ve zany le calcul anareo ao de rehefa aveo subventionné tsika indray ny CNAPS andohan'le différence an'le 220 000 ariary nameny le mpampiasa zany hoe zao zany raha ataoko mazava tsara amintsika ny mpampiasa zany dia mandoa 220 000 ariary any amin'ny mpiasa de mandoa 30 000 ariary ao amin'ny 34 000 ariary ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny 30 000 ariary amin'io ho reversé ny fanjakana any amin'ny CNAPS fa alohan'ny reversé ny fanjakana an'io any amin'ny CNAPS dia ny CNAPS aloha zany i-avancé an'le 30 000 any amin'ny mpiasa tsirairay tsy misy lalàna milaza an'izany rehetrarehetra zany fa dia conférence de presse sy rehefa kelikely de note de service na circulaire na décret na je sais pas quoi no andeha anaovan'zareo an'io fa eto zany de miteny bourse raha tsy voaloha karamany ECD raha tsy voaloha karamany paramède raha tsy voaloha ny karamany mpampianatra raha tsy voaloha ny FRAM tsy voaloha ny mpiasa mpanjakana rehetrarehetra na ECD io na mpiasa raiky tsy voaloha fa en retard de mieritreritra hoe aiza moa zany ty fanjakana i subventionné an'ity 82 milliards d'ariary 82 milliards d'ariary io budget ho andeha ho subventionné ny fanjakana amin'ny CNAPS io ianareo ve mino hoe fa ho subventionné nahoana koa moa zany satria le vola nge nankesen'ny fanjakana de sady nankesen'ny fanjakana izy fa tsy miditra amin'ny CNAPS no mbola i subventionné zany hoe ahoana zany ny fanjakana ve zany andoa 34 000 indroa le 34 000 charge patronale nalotany aminy de mbola anampy subvention izy omeny ny CNAPS de andoa 30 000 indray izy zany hoe 64 000 zany no alohan'ny fanjakana sa hoe fanadalana saim-bahoaka fotsiny betsaka fa tsy andoha izy na ny ariary ara fa mba angalana le charge patronale ho arotsaka ao amin'ny trésor de mody lazaina hoe ny CNAPS no andohan'le 30 fa alefa saty amin'ny trésor le izy de zahay mandrotsaka an'le izy any amin'ny CNAPS aveo de zay koa sady mbola i-subventionné any mpampiasa amin'io 30 000 ariary io zany hoe 82 milliards d'ariary no ilain'ny fanjakana farafahakeliny ho an'ny ny mpiasa mandray 250 000 ariary par mois fotsiny no isaiko hoe 190 000 fa ny mpiasa ambonin'izay zany mbola betsaka ihany koa satria amina million nisan'ny mpiasa ao amin'ny secteur privé tsy ny mpiasa zay nandray 250 000 nefa ny tokony hiakatra fa misy afako donc ho an'ny reto le mandray 250 000 ariary fotsiny no lazaiko hoe 82 milliards d'ariary no vola andeha ho subventionné ny fanjakana de mieritreritra avy anareo manana an'izany ny fanjakana andohan'izany ny fanjakana 11 milliards nalaina tao amin'ny CNAPS 12 milliards natao any amin'ny CEMAD mandrakitiana androany tsy miverina
firy miliara natao tany amin'ny firy millions de dollars nalefa tany amin'ny Air Austral amin'izao tsika amin'ny teny zao tsy fantatro na miverina na tsy miverina. Io CNAPS io nataony zareo fangalanam-bola ary mbola hataony fangalam-bola dia mieritreritra izy hoe ao fa ho subventionné-nay ny CNAPS ka ao fa ho verinay ny volan'ny CNAPS. Za zany dia miteny raha ohatra ka mipetraka io zavatra io ka ianareo Madagasikara ao manomboka hatramin'ny ministry ny finance sy ministry ny fitsarana tsy handray andraikitra amin'io zavatra io ka ilaza hoe oka aloha azafady fa izahay reto dia mpitsara tompoko ministry ny finance ary tokony halala tsara fa ny zavatra rehetrarehetra dia miainga avy amin'ny lalàna. Tokony isy lalàna ametraka an'izany fa le lalàna ve manara-dalàna satria ny CNAPS dia amma Caisse nationale de prévoyance sociale natao idiran'ny vola anaovana prévoyance sociale fa tsy hoe vola vao amin'ny trésor no ampidirina ao amin'ny CNAPS. Manana statut mipetraka mazava tsara ny CNAPS amin'izany fandraisany vola sy ahafahany manao an'izany prestation zany. Nahoana no ordre verbal no andeha anaovana an'izany satria manomboka amin'ny volana manaraka 1er juin zany dia efa andeha anomboka amin'izay io fandoavana 250,000 ariary io. Amin'ny fomba ahoana zany ty ministry ny finance ity no ilaza hoe zao fotsiny anaovantsika anazy il suffit de dia mety le izy. Zay zany ny fandaminana. Tsisy fandaminana tompoko fa alefasy hoe inona le lalàna ary le lalàna tompoko tokony anara-dalàna. Fa ny lalàna dia milaza tsy azo afangaro ny vola mpanjakana sy ny vola privé. Satria ireo mpiasa izay mandray andreo 30,000 ariary subvention ireo zany mpiasa mpanjakana ireo sa mpiasa privé sa semi fanjakana semi privé. Inona le semi fonctionnaire semi privé? Ary ohatrany tsy fahafahan'ny privé ihany koa hitantana ny karaman'ny mpiasa mpanjakana ary iverenako izay rehefa aveo satria izay zava-mitranga amin'izao nomena ho tantanan'ny orinasa privé atao hoe Numérite miaraka amin'ny BOA Banque of Africa Madagascar ny vola mpanjakana andoavana ny fonctionnaire sy ny bourse ary ny retraite ny fonctionnaire sy ny militaire. Amin'izao fotoan'izao zany tsy fanjakana no migérer ny vola io fa privé ary modina atao hoe ao amin'ny ministry ny poste. Inona ny idiran'ny vitsika amin'ny pétrole ka idiran'ny ministry ny poste amin'ny fitantanana ny karamany fonctionnaire sy ny bourse ary ny retraite ny fonctionnaire. Juste anakonana an'ilay fanomezana an'io vola io any amin'ny orinasa atao hoe Numérite société anonyme société sénégalaise io sy ny BOA. Dia izao indray zany satria namena orinasa privé ny fitantanana ny vola mpanjakana, ny karama mpanjakana, ny karama mampiasa mpanjakana dia ny mpiasa privé indray ho alain'ny fanjakana ho tantaniny ny charge patronale. Zay zany le kajikajy. Lalàna inona tompoko no milaza an'izany fa akorotanareo daholo ny rafitra rehetrarehetra ara-dalàna sy mipetraka ao Madagasikara. Sady tsy manaraka ny orthodoxie financière zany no tsy manaraka ny loi sur les finances publiques no tsy manaraka ny légalité fotsiny-tsotro zao ary tsy manaraka ny constitution satria des fonctions régaliennes de l'État ny fandoavana ny karama ny mpiasa mpanjakana ary anjaran'ny privé ny mandoa an'izany karama ny privé zany. Maninona no afangaro voraka ohatr'izao le izy satria inona hozy isinareo? Satria ve tratra ilay eritreritra anao
izay afahita an'io CNAPS io amin'ny fandanila nippona, fanomezana marché tsy mandalo, appel d'offre tonga de omena avy hatrany amin'ireo akamakama ny marché, amin'ny fanomezana vola tsy tokony tsoforoana ny karazana association Andrimamy Ravatomanga sy ny toropony, amin'ny indrindra fanomezana fananganana ny atao hoe CNAPS Invest Société Anonyme. Io CNAPS Invest Société Anonyme io de neritreretin zareo atsangana raha tsy efa nitsangana mety efa mipetraka any amin'ny RCS any ny statut hoe afindra ao daholo ny volan'ny CNAPS sy ny fananana ny actifa rehetra immobilier sy mobilier ary numéraire any CNAPS ho tataniny sy ho ampiasainy moyennant commission ohatrany SMGD hoe mandray 100% ny volan'ny commune ny SMGD de manome 30%, 40% any commune de ny 70 tazomina. De ohatray koa zany ty CNAPS Invest ty natsangana de izy no mitantana ny volan'ny CNAPS rehetrarehetra sy ny aktifany CNAPS rehetrarehetra de omeny 30% koa zany ny CNAPS sa 40% de ny ambiny tazominy. Sa ho tazominy daholo sala amin'ny Madarel Invest. Fantatrareo moa fa ny Madarel izay novidiny Mamy Ravatomanga ary mbola fanjakana no mifinancer anazy à 90%, nefa ny action ao amin'ny action ny fanjakana ao de minoritaire. Zany hoe l'État qui est minoritaire dans le Madarel finance majoritairement tous les investissements, tous les gros investissements de Madarel. Ary Mamy Ravatomanga zay tompo Madarel etsy fotsiny manisa vola, ohatriny na miditra andrano, ohatriny na facturation. Avieo ny actif immobilier rehetra, ny tany, ny gara, ny tany manodidina an'ireny raila na machine reny misy 1 mètre misy 100 mètres amin'ny ilany sy amin'ny ilany tsy azo anaovana réquisitionner ny fanjakana zany amin'ireny lala machine reny tsy azo alain'ny privé ary na amin'ny privé le izy de lasa ny fanjakana. De ireo actif immobilier rehetra reo zay any Madarel dia navadika ao anatiny atao hoe Madarel Invest. Ny gara eo Soarano, ny cité any gara eo Soarano, ny tany gara eo Soarano, ny tany gara eny Larby, ny tany gara eo Akadimbahoaka, ny tany gara rehetra era Madagasikara, ny tany gara rehetra, ny tany SNCF rehetra eraky ny sisiny raila lasa an'io Madarel Invest io daholo. Ary Madarel Invest dia any couple Mamy Ravatomanga sy Aingo Ravatomanga, ary Aingo Ravatomanga no misoratra amin'io société io. De gaga ianao. Avy eo izy ilaza hoe za kosa efa zany efa hiala amin'ny Madarel efa hiala fa efa lany paizokady. De zany ve no anaovana ny CNAPS koa? Normal ve aminareo zany hoe minoritaire aloha zany ny fanjakana ao anatin'ny Madarel, nefa izy no mandoa ny vola rehetrarehetra ampiasain'ny Madarel. Izy manao ny entretien ny lalana, ny lalamby, izy manao ny entretien ny locomotive, izy no mividy locomotive, ministère des transports mividy locomotive. De ny vola avy eo makaiza ao amin'ny Madarel, de ny zavatra rehetra makao amin'ny Madarel Invest. De ohatran'izay rehefa hiala za Mamy Ravatomanga ao Madarel, Madarel Invest c'est société anonyme indépendante amin'ny Madarel, tsy manana anarana, tsy manana ininona ifandraisana amin'ny Madarel ankoatra ny anarana, transféré any daholo ny actif immobilier rehetra.
Dia eo amin'izay izy manao lotissement, manao pradon 2, 3, manao izao rehetrarehetra izao. Nefa tany mpanjakana, tany SNCF reo. Dia verina atao amin'ny CNAPS tsika. Ametraka CNAPS Invest, izy daholo indray ny associé dia azagaga tsika raha mahita associé orinasa anankiray izay any amin'ny compte offshore na Durban io na izy moa ilay anarany Camélia io na io i Madagascar izy moa izy ity MLA na io tsy fantatro izay ho foronina eo dia azagaga tsika raha mahita ao amin'ny CNAPS Invest io hoe ao daholo ny vola dia rehefa vita izay dia ny vola tokony hiditra ao amin'ny CNAPS lasany. Ny vola sasany tokony hiditra ao amin'ny CNAPS lasany amin'ny trésor. Inona sisa zany no ampiasain'ny CNAPS? Inona sisa no ampiasain'ny CNAPS? Izay nge vao tena déconfiture totale ilay CNAPS. Dia hozy izy mantsanareo hoe reto mba fantatrareo fa ny dans quelques mois zany izay olona andeha retraite, mais d'ici 5 mois à 1 an, karaha tsy mandoa ny charge patronale io any amin'ny CNAPS, ny mpampiasa dia ataovy mampamangy. Ataovy mampamangy ny retraite-nareo ary raha ny asa 20 taona, 20 taona, 30 taona, 30 taona taonareo kanefa tsy feno tampoka io charge patronale sy cotisation satria narotsaka any amin'ny trésor ary tsy ho voarotsaky ny trésor any amin'ny CNAPS zany io faza manofy. Tsy arotsaka ny any io satria ny ilany an'io androtsana io any déjà iboucher ny lavaka be ao aminazy ao. Dia avy eo izy ilaza fa subventionné, censé être hoe CNAPS zany censé être hoe manam-bola indrindra amin'ireo société mpanjakana amin'izao aloha ankoatra ny Sonapar sy ny MIC-TSL sy ny izy koa ty les sociétés SPAT, société de manutention ny port. Dia ny CNAPS zany efa fangalam-bola, findramam-bola sy ny rehetrarehetra. RN CFM fa tsy SNCF, Société Nationale de Chemin de Fer. Taloha izy ohatran'izay mais bon azafady amin'ilay anarana fa mety RN CFM zany ny anarany SNCF tsika fa ny andeha andafy ny SNCF. Quoi qu'il en soit entre parenthèses iny. Fa iveriny tsika atao amin'ny CNAPS. Ny CNAPS zany findramam-bola, banque, mpanao Mère Teresa, Père Pedro, mpanao Vachalet koa. Dia ny vola tokony hiditra amin'ny CNAPS ho alefany amin'ny trésor dia avy eo ny trésor hiditra andefa subvention atao amin'ny CNAPS. Ao amin'ny trésor nefa na vola ho ampiasaina rehefa tsy tantsony izay ho ampiasaina andoavan'ny karama tokony alohany dikan'izay zany ho ampiasaina aloha iny charge patronale sitrany iny ampiasaina. Inona zany ny andoavana andreo? Izay ianareo c'est retraite dans 1 an, dans 6 mois vao tsisy vola ho raisina, tsy handray retraite. Ho terenevana iny dossier anareo fa mitovy amin'le secours décès sy indemnité d'installation de fonctionnaire izay tokony 12 mois, secours décès 12 mois ny indemnité d'installation de fonctionnaire tsy azo tsony manomboka izao nanomboka tamin'ny taona firy iny tsisy tsony. Dia ianareo amin'ny privé indray zao tsisy retraite tsony. Dia tsy ny retraite ihany satria iny 88 380 ny isan'ny retraité ao amin'ny CNAPS fa ireo 278 087 volan-jaza tsisy tsony, ny 16 079 pensionnaires tsisy tsony, 21 033 mères bénéficiaires de prestations familiales tsisy tsony.
Ka inona no andavan'ny KNAPS anazy ko vola bloqué any amin'ny ny vola zany vola miditra bloqué ao amin'ny trésor de le vola efa azo andeha hiditra amin'ny KNAPS Invest. Inona sisan'ny KNAPS zany? Inona sisan'ny KNAPS? Vatabeny. Io vatabeny io de raikitra amin'izay ny licenciement isan-karazany. Firy ny isan'ny mpiasan'ny KNAPS amin'izao? Miomana ianareo fa ny overiasa ianareo rehetrarehetra atsoatsa raha mbola matory mitsangana eo. Efa isorana be dia be andreo namanareo mpitarika ao aminareo ny dénoncer an'ireny zavatra ireny. Fa ampahany fotsiny ireny. Fa ity zany zao de raha mitsangana eo KNAPS Invest io de ny vola rehetrarehetra efa ananany KNAPS sy ny fananana rehetrarehetra ananany KNAPS de lasany KNAPS Invest. Ny vola rehetra izay mbola hiditra ao amin'ny KNAPS de andeha ao amin'ny trésor public. De ny subvention eritreretina ho alefa atao veloma. Fa tsy mpiasan'ny KNAPS ihany fa ireo mpiasa malagasy rehetra mihitsy. Là maintenant tsy ny fonctionnaire ihany no ho tara fa ianareo koa mpiasa malagasy. Amin'ny ahoana moa zany misy olona mikontakte anaty hoe zany asa 20 taona tamin'ny privé rehefa kelikely zao retraite mety hoe dans 7 ans zao izy retraite gaga za eto mahita fa 1/3 ny karamako moa sa 2/3 ny karamako fotsiny no déclarena tany. Dikan'izay zany rehefa andray retraite izy de kely fotsiny vola ho raisiny fa tsy tena mifandraika amin'ny tena karamany. Maika moa fa hoe tsy fenony le nombre d'années de cotisation amin'ny KNAPS raha tsy diso zay 20 ans na 25 ans. Ka raha ohatra ka hoe mpampiasa nandoa tao amin'ny trésor kanefa le izy tsy tonga tao amin'ny KNAPS satria tsy nalohan'ny fanjakana de inona hozy izy nareo ny tranga? Tsisy andray retraite daholo ny mpiasan'ny privé. Tsisy. De inona no ataontsika eto? Zareo mety 2023 izy mety tsy reconduit intsony efa lany ny paisokady. En plus ny zavatra ataony zareo io dia mandika ny lalàna rehetrarehetra, lalàna mikasika ny finance publique, lalàna mikasika ny fonction régalienne de l'État, lalàna mikasika ny fandraisam-bola ny KNAPS, ny recouvrement ny KNAPS, lalàna mikasika ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa. De ny ministra fitsarana de mijery fotsiny ohatrin'ny olona tsy nahay lalàna hoe ina moa ty zavatra ty. Amin'ny fomba ahoana moa zany ianareo magistrat anankiroa, ministra fitsarana sy ministra finance, magistrat lehibe anankiroa manao zavatra mandika lalàna, manona ny fandikan-dalàna ohatr'izany de ny anankiray manao an'ilay de ny anankiray mijery fotsiny sady mitehatehaka. Bravo, efa na 5% izay de efa ampy anay izay satria izay le catégorie 10+. Andriamatoa ministra, ianao no lehibe ny fampanoavana. Ianao no garant ny fampiarana ny lalàna akoatra ny constitution ao Madagascar. Nahoana ianao no mijery fotsiny an'izao zava-misy zao? Mitoko amin'ny teny frantsay zao de tsy hainy tsara le teny gasy. Monsieur le ministre, vous êtes le garant de l'application de toutes les lois qui existent sur Madagascar, mis à part la constitution qui est du ressort de la haute cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous faites devant cette illégalité, devant cette décision du ministère des Finances et de l'État malgache, de je ne sais pas qui, de violer toutes les lois de finances publiques, toutes les lois de la Constitution, toutes les lois qui régissent la prévoyance sociale à Madagascar. Ngana metrahana eo andray karama sy andamin'ny tena ministre fotsiny de hitsotsotra miaraka amin'ny fonds spéciaux ao amin'ny caisse noire.
tsy zany sy hoe andehanao zay ampandany an'izay candidat mpanjakana eo amin'ny élection tsy zany nametrananao teo de iandry ijery ary matoa mbola hoy sisy ny lalàna any amintsika hoe ny ministra no lehibe ny ministère public ny fampanoavana dia afaka manokatra fanadihadiana amin'izany ny fampanoavana. Ianao ministra no michapeauter ny Cour des comptes manoloana an'izany violation de comptabilité publique zany ianao ministra ny tokony mandray andraikitra. Inona no ataonao? Miandry tsika hoe anao inona ministra fa raha tsy anao izy de ho atsotsotsika eto foana hoe monsieur ministre ny fitsarana Rakotomanga François. Ao kare mba ho ataonao zay andraikitra rehetra tokony ataonao manoloana ny fanjikan-dalàna io. Raha mbola tsy anao koa izy de mbola ho atsotsika koa ministre des finances sao de eritreretiny hoe sao de le ministre des finances taloha no resahany fa raha matoa ministre ny finance raha matoa Rindra Asimbelo amin'ny fomba hoana no andikanao lalàna amin'ny fanatanterahana ny zavatra tsy mitombona manitsakitsaka ny lalàna velona rehetra mikasika ny fampiasam-bola mpanjakana sy ny KNAPS io. Ary indrindra ny vahoaka malagasy ny piasa mpanjakana ny piasan'ny KNAPS o kare ianareo itsangana ohatran'ny olona anankiray anajanona an'izao zavatra zao fa sao de rehefa tsisy andray karama intsony eo tsisy andray retraite intsony eo d'ici quelques mois tsisy andray volanjaza tsisy andray prestation familiale ao amin'ny KNAPS fa se déclarer faillite ohatran'ny arimadiny KNAPS zay nareo voagaga daholo fa naninona ary na hoe ay ty le zavatra nyteneny madame Fanirso inona ny atao de ahoana zany sao ianareo mila mandray andraikitra sao mila manajana an'io fa tadidio mahatonga ny fanjakana io manao zay saipatany satria avelanao izy on les laisse faire avelanareo vahoakanao an'le izy de manao zay tiany atao fa vao mitenareo hoe stop maintenant ça suffit okzay dia ralentir ary zareo ary indraindray manao demi tour mihitsy manajana le izy. Tadidinareo eto amin'izay le verenako le karaha mampiasa mpanjakana no resahanay tamin'ny 2020 ny atlas satria moa za de miteny iza eto tompoko dia tsy influenceuse de Facebook fa lehibe ny mpanohitra atia ampitan-dranomasina ary izay zavatra rehetrarehetra ka tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana de avy izahay amin'ny angady sy ny arina sy ny bulldozer trongisinay ampahafantarina ny vahoaka izany zavatra izany ka okare le zavatra ho tenenay aty mba hisetraikany any aminareo andraisanareo ny andraikitra tsiraray manandrify anareo. Ny teny izahay tamin'le atlas alerte maximum ho privatisena ny fandoavana ny vola karamam-panjakana. Namaly zareo tamin'izay tsisy an'izany fa saingy ralentir izy de nanao demi tour najanona le atlas nitady parady hafandray izy nataony tao amin'ny au lieu de ministère des finances indray no chapeauter le atlas dia nataony ao amin'ny ministère ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny dématérialisation de nataony digitalisation de paiement de l'administration ny anaran'le zavatra de namena orinasa tsy miankina ny fandoavana ny karamam-panjakana karamam-piasam-panjakana ny retraite ary ny bourse ka natao anatiny hoe hipoketra izay tsy manana anarana gasy afa-tsy ny mahapoketra azy fa io hipoketra io tompoko de andoavam-bola andoavan'ny boursier vola io andoavan'ny retraité vola ary andoavan'ny mpiasam-panjakana vola io satria nahoana rehefa mandray an'le vola zany ianao de tonga de prélever ny 3% anao
ianao nefa manana banky le volanao toy zany alainao de soit virenao any amin'ny bankinao na soit retirenao en espèce de arotsako any amin'ny bankinao soit tonga de iny ampiasainao amin'ny zavatra rehetra ilainao fa niena 3% le izy satria zay ny frais de fonctionnement zay ny frais ny fanarahany numérite NUMERHIT numère hit orinasa sénégalais io numérite SA io miara-miasa amin'ny BOA Madagasikara no mikirakira ny vola i mampimemenina ny platra retraité platra eny amin'ny poste io mi-chapeauté zany hoe nindramina fotsiny ministère amin'ny poste i-chapeauté an'io ary tsy fantatra hoe ohatrina koa nefa sucré vanzaro zany hoe alainy am'le volam-panjakana satria tsara fantatrareo fa tonga dia isa 3 volana io volam-panjakana io no mandeha vireany am'zareo de ampiasainy iny vola iny aveo zay mety matarany io mbola nampiasainy le volana mikorotana koa fanaovana anazy fa quoi qu'il en soit efa nteny izahay fa isy problème io volam-panjakana io raha privé no hitantana an'io voalohany indrindra fandikan-dalàna voalohany tsy nisy appel à manifestation d'intérêt nanomezana anazy any numérite io atlasiny sakamezana anazy voalohany de rehefa tratranay izy de nomena ny numérite efa vita le tao amin'ny numérite zay le izy vonavoaka zay moa tsy niteny tsony satria ny tompony paty ara mazaka ihany komaika avy efa ampamendry fendro zay tsy namendry fendro tsony izy bon wait and see zany inona ny toyany rehefa hita am'izay hoe nanomboka 2020 ka hatramin'izao tsika début 2022 zao io am'izay ara fa manomboka tsy voaloha le hipoketra manomboka milahatra ny be antitra manomboka mikatso le fandoavana am'le hipoketra de bientôt tsisy vola tsony ao azonareo ve zany sa mbola mila toko sary le izy vao azonareo ho an'izay tsy mahazo de oka mba antany an'izay mahazo an'le resaka de oka nareo ifanazava ahoana tsara moa fandeha zany de toute manière andritry ny herinandro de averimberiko eto foana zay io no mahatonga andreo be antitra milahatra eny amin'ny poste no io hipoketra io hipoketra dia numérite sy BOA ao anatin'ny BOA de misy actionnaire marocain atao hoe BGFI izy any actionnaire maraka amin'ny BGFI mbola ho hitantsika zany dans tous les cas nalefa any amina fitatanana privé ny fikirakirana ny fandoavana ny vola panjakana tsy azo atao zany c'est illégal c'est anticonstitutionnel c'est anti ino moa ty mivioler ny lalàna ny orthodoxie financière zany sady indrindra dia misy risque de détournement zany ary efa détournement de données publiques mihitsy zany ka volam-panjakana tsy azonao mena privé zany hoe ty lo ampiasao de aveo aloavany volam-panjakana détournement de données publiques zany de itindray volan'ny privé alefa amin'ny fanjakana de ampiasainy zareo ndray de aveo averina any amin'ny knaps hono de tsy voaloha io aveo de itenareo am'izay taditinay madame Fanny Rousseau le niteny hoe io ndray de tsy voalohan'ny fanjakana zany fa rehefa tonga zay fotoana zay de tadidinareo ko raha mbola tsy hetsika am'izao nareo anajanona an'io miaraka amin'ny vava ary tadidio ireo milaza hoe tsika 6% tsika hoe amin'ny Facebook no mitatatata pour l'instant io Facebook io tompoko sur réseaux sociaux io tompoko de mandaitra fa satria tadiditsika tsara reny printemps arabe reny fa teo amin'ny réseaux sociaux Messenger sy Facebook Twitter Instagram no nanaovana ny printemps arabe ka ozy izy hoe am'izao tsika miteny zao Facebook no outil
mandeha indrindra ao Madagasikara mihoatra lavitra noho ny radio sy ny télé sy ny gazety sy ny zavatra hafa fa ny Facebook sy ny telefona zao no ananan'ny olona rehetrarehetra izay manana na fentoana na tsy fentoana dia manana Facebook. Dia io zany zao no ahafahana mampafantatra vaovao sy mampilaza ny zavatra rehetrarehetra misy. Ka aza sous-estimevanareo io na ianareo mpitondra na ianareo vahoaka. Fa io no ampiovany zavatra rehetrarehetra. Tadidio izay teniko izay. Ary efa miteny hoe mba mietsy amin'izay ry vahoaka malagasy fa sao dia ny masonareo sisa no hitomany eo. Raha sanatria ka hoe tapaka ny retraite. Raha sanatria tsy voalohan'ny fanjakana io lazaina subvention satria tsy sanatria tsy ho voalohany fa tena tsy ho voalohany io. Tsy ho voalohany io, tsy ho voalohany io. Sala amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy voalohany. Jiramany iakinan'ny fiainam-bahoaka tsy voalohany. Ny bourse na iakinan'ny hoavin'ny zanantsika tsy voalohany. Ny indroa zany Jirama no natao réquisition. Ny Jovena natao réquisition anome solika ny Jirama. Izy indray no réquisitionnena anome volany KNAPS. Satria efa KNAPS daholo raha no atao mandoa an'izao vola rehetrarehetra tokony aloha zao. Dia rehefa avy eo KNAPS io afindra ao amin'ny KNAPS Invest ny vola rehetrarehetra ao amin'ny KNAPS. Raha tsy hajanonareo io dia izay dia efa miteny fa ho hajanonay. Ary rehefa izay ny hanajanona an'io dia ianareo miaraka mijanona miaraka amin'ilay izy. Ka alohan'izay fotoan'izay dia oka aloha ny vahoaka andray ny andraikitrany. Ianareo vahoaka raisore ny manandrify anareo ne serait-ce que mikasika an'ity karama ty. Marina fa dia mamy le mandray an'ilay ty mba niakatra kely ny karama. Fa tadidio fa le karama anareo hiakatra eo ihany. Za tsy miteny hoe lavo le karama hiakatra. Fa oka tsy hoekena le fomba eritreretina anaovana ny fampiakarana ny karama io. Tsy ekena zany ny hoe KNAPS ny andohan'le 30 000. Tsy ekena ny hoe hoalohan'ny mpampiasa any amin'ny trésor ny charge patronale. Tsy ekena ny hoe fanjakana ny andeha subventionner ny KNAPS. Aleo ny KNAPS andray ny charge patronale, aleo ny KNAPS no hitantana ny volany, tsy mila KNAPS Invest, tsy mila trésor public. Ary ianareo ministra anankiroa voalazako anarana teo miampy ny Bianco, ny PAC, ny Samifine, ny CSI, ny président ny Cour des comptes. Au carré ianareo andray ny andraikitrareo dia mbola tsy tara fa raha reo vahoaka reo ny tezitra dia izay tratrany eo dia hiarany atezerany. Tsy maniraka an'ilay vahoaka tsy akory. Asaiko mandray andraikitra le vahoaka fa tsy mbola maniraka azy ho tezitra. Sady ny olona koa tsy mila irana ho tezitra zany fa io rehefa mitroatra le vahoaka dia tezitra ho azy eo. Fa za miteny fotsiny dia mampitandrina tandremana sao tratrany atezeram-bahoaka eo. Fa raha io vahoaka io no mitroatra sady efa tsy manam-bola no nona no tezitra dia tsy haiko izay mety ho toy any. Zay ny resadresantsika androany amin'ny latsinainy dia efa manome fotoana anareo sahady mandritry ny weekend aloha izay mba makaina kely ndraiky io sady mba manao ny zavatra hafa tokony ataonay dia amin'ny latsinaintsika miona indray ho toy an'ity resaka ity ihany sy izay zavatra hafa mety mbola ho resana eo satria mety mbola misy zavatra tokony hiverenako kely indrindra mikasika an'ity Naina Ravatomanga Naina Andritsitoana sy Mamy Ravatomanga satria tadidio fa ny KNAPS Invest io dia asa tanany Mamy Ravatomanga ohatrany Madarail Invest. Ka raha mbola tsy andraisanareo andraikitra Mamy Ravatomanga sy Naina Andritsitoana amin'ny zavatra ataon'zareo io dia tsy maintsy ho atsotsoana atsiva
eto amin'ty Facebook ty mandra-pahenonareo rehetrarehetra zay zavatra tiana tenenina. Zay ihany fa de mandra-peona indray de mirary soa ho antsika rehetrarehetra de misaotra betsaka hatrany amin'ny fanarahana.